Habari tefeno riviandanga. Dawari. Mbony jiry télé alina tambovo. Dia misy an'ly sombavambahoaka le ben'ny fanoherana amin'ny teny mirapirininy izy iny. Sy tendra ny soneko. Non. Ai le avy aty amin'ny fanoherana, ai moa efa taloha iny kay. Iye. Da. Ohatrany nafiny andra angady resy ohatrany olona hoe misy ovakely le télé saigna. Lazainy fa hoe tokony tsy hanao valifaty politika hono le filoha amin'izao fotoana izao. Zay ny zavatra napahagaga. Dia aloha azavaiko aminy fa izy ange tsy valifaty politika natao fa nareo no nanao valifaty politika ny samborona ny mpanao gazety, ny samborona ny hevitra, ny samborona ny bidô jaune, tsy valifaty politika izy tompoko fa fanadiovana zay manao tsy mety rehetra. Dia zay no atao fa tsy hoe valifaty politika. Lazainao ny radioelona fa ny fona. Ianao kay natsapan'le fonany ange. Na ino antony teneny misy na ino navela isamintana gaga olona. So ihany fa vita le fonja ao mefiteto asiananareo. Za dia miteny anao fa tsy mijany io. Raha tsy tapitra daholo ny fady io. Nao ry lalatina ao, mbola be da be ao ry bombo, mbola be da be nge nosamborony. Fankavita io ihany, totra petsaka raha. Angasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay zay zany ny lay eo ihany koa ilay hoe fanovana sy ny fanadiovana Evariste Rahelinantenaina. Le hoe zay hoe fanovana sy ny fanadiovana satria le manadio tokotany zany le resakitsika hoe fanadiovana le tokotany. Misy manafagaro hoe valifaty politika ihany koa, alako biky sy tiako tarery zavatra misy. Asa manao hoana satria io ihany koa miteraka resaka eny anivon'ny fiarahamonina hoe valifaty politika fotsiny no atao anatin'izay resak'izay nefa lazaina fa fanovana. Manao hoana ny fahitanao azy io, fisamborana etsy, ny fisavana trano eroa, ny resaka IST sy ny manodidina. Ie, zavatra misy tokoa le izy eny amin'ny fiarahamonina satria ny antony aloha tsy omena tsiny ny olona miteny an'izay. Satria le olona tsy nafantatra ny zavatra ataony zareo tany ambadika. Fa dia mahita ny akanjo madio dia nanana savony zany zareo. Fa tsy fantatra le olona avy taizany nazahoany an'io savony mampadio akanjon'izy io. Zay zavatra zay ka raha avy ny avy ety aoriana hoe mahita hoe iana ny tokony atao an'izao, aleo angamba ny fanovana ny natao, tolona no natrehana, dia nametraka tsika hoe nametraka fitondrana hoe iza no eo, dia zay angamba no hoe apetraka atsika ny fatrokizana, aleo aloha ny olona hiasa. Satria tsy ny rehetrarehetra nge nipoitra ety ivelany, fa matoy koa ienjaina dia misy antony. Ary ny zavatra ray hoe fanadiovana
zay no tena tiako tsindrina satria raha nadiotsika mila alevatsy kelikely io sy raha tsy zay a de lasa miverimberina tsy hitantsony hoe aiza nefa ny fafana raha nadio tohatra zao ohatra de niavy any ambony aloha ny alefa am'izay a madio ny any ambony a de midina tsy kelikely aty ambanitsika ka zay zavatra zay a mila aleo angabatsika ny hoe misy no le olona manao ny ratsy moko io matahotra hoenjehana de avy eo izy a milaza fa hoe valifatony atao kanefa le zavatra nataony tsy eritreretina ary tsy hitan'le olona kory zavatra nataony io fa ny fitsarana no mahitany io ohatra hoe ny bianko ohatra io mahita hoe misy zavatra tsy milamina de aleo aloha andeha fanadiovana fa sanatria kory hoe valifaty politika no misy fa lay mpanadio ihany koa tokony madio ao anatin'izay rehetrarehetra zay satria raha miresaka tohatra ianao ka mamafy ianao fa ny tongotrao nefa ny maloto feno vovoka de ny eo ihany ny afaka ny eo fa misy ka ao anatin'izay tokony hoe nany manadio fa le mpanadio ihany koa tokony maefa madio tokony madio ka zavatra efa misy ange zany eny amin'ny fiarahamonina raisitsika ohatra zao misy anasa karoty ianao zany mila sasana aloha ny tananao zay ianao va anasa io zavatra io zay zavatra zay a zavatra hoe raisitsika miohatra andavanandro zany zavatra fanao ny olona rehetrarehetra ny tananao aloha ny madio sasana mihitsy aloha ny tanana zay vao tokony anasa zavatra hafa ianao fa raha ny tanana maloto no anasa de zay le miteneniko tamin'ny voalohany hoe isika nge raha ohatra ka hanova de miaraka am'izay le hoe fanovana miaraka am'izay le hoe sady miova no manova miara-mandeha izy roa ny ao anatin'izay ny fandarana tohito ny kolo tvfm moa zany araka ny resahana tamin'ny alatsinainy de ny amin'ny hoe isan'ny sarotiny sarom-piaro am'izay resaka hoe sy ny fanovana eto amin'ny firen'izay tanytandalana zay ary hijoro am'izany atrany tahaky nefa nijoroana hatram'izay ndao re raisitsika ny antso manaraka de ahoana ny fandehana eny tompoko efa tafiditra ianao miarahaba tompoko zavatra mondava alovana anarako ya ndao ary mondava mba anovevitra kely resaka fitondrana moa na hoe ohatry malina anazy raha am'izao aloha raha raha-tahana le fitondrana de leo ihany aina am'le fitondrana teo aloha satria be de be ny zavatra tokony tohizina zao lasa tapaka daholo ny vahoaka lasa mahandra ny sadiavina sy ny rano sadiavina ty mandeha kory de zay aloha zay mieritseritsina ety morondava hoe zay de mialina le fitondrana teo ihany ary manoana anazy hatramin'ny farany inona ny tena hitanareo hoe ny entina ataon'le mpitondra nitondra le fampandrosoana teo aloha zay ny analo zao raha hitako hoe mety a na de hoe tsy miantraika amin'ny fiainam-bahoaka eo amin'ny tokantrano le izy a fa maro be de be ny zavatra vitany a ny lalana ny école ny fanampinany mahantra ny behantra eo aby de zay tena hitako mampiavaka anazy hatram'izay aloha zany ny mpitondra mifandimidindy a de tsisy navita mihoatra ny vitany de zay mahatonga anay fa tsy mipakata any anaty vilany zany le izy araka izany teninao zany hoe tsy mipakata amin'ny isan-tokantrano le fampandrosoana zay teneniko teo hoe na iza mitondra eo rehefa tsy miasa anao a de tsy mihinana dikan'izay a na iza anao a mila miasa daholo ny vahoaka rehetrarehetra vao mihinana fa ny zavatra hitako hoe nivaingana fotsiny a de ny zavatra hitambaram-bahoaka vitany avokoa ankasitrana ny faneho-kevitry ny avany morondava ao anatin'izay zay le hoe demokrasia araka ny fomba fiteny raisitsika aloha ny antso manaraka ndao ary de ahoana ny fandehana eny tompoko avaty avarado ya ndao ary ny azy zany tena tiako antaterina momba n'le andro rajoelona satria tsika varina amin'ny vatomanga terableu nefa le andro rajoelona mitokony antoka voalohany amin'ny alatra sy ny lainga rehetrarehetra ary ny fitaka ka tokony atao mihitsy a tena fanendehana faratampony an'le andro rajoelona ary savanany tanony akanan'ireo fiara rehetrarehetra fa fiara-panjakana avokoa volam-bahoaka ireo de ny tranony eny Ambatobe a eny Andranoritra ena daholo ny zava-misy rehetrarehetra sy ny zava-miafinao zay zany ny anahy voalohany faharoa momba n'le hoe reto efa natao ihany io fa mamerina le polisy communal reo ane polisy mbohatra tsisy ilanan'ireo tsy mila papier maka inona misy SMVD
firenena mahantra latsaka tany andavana any gasikary ahoana moa no mbola akanao 500 isaky ny adiny indray amin'ny parky iny tokony foanana zany ny SMGT ny polisy-mbohatra eny amin'ny tsena nge ny asan'ireny mandamina tsy mila mikitika tôbila reny fa mametaka an'le takeoalité le vide amin'ny kodiarana tôbila fotsiny ny ataon'ny raharaha dia manao lisoliso tokony lisoliso reny dia farany momba ny paky ny biankosy ny samifina reo ny andohan'ny lisoliso teto Madagasikara raha hitadin'ny lisoliso ny any ambany lavatanan'akanjo dia any amin'ireo tokony ho foanana koa reo mitovy amin'le hoe foanana ny Etsanosy ny Tranomanga dia samy vita zay fa misaotra betsaka ok ankasitrana ny fanokevitra ao anatin'izay rehetra izay miresaka mosika nyty tiany rana ity ny salamreny ve variste ilana ny resaka n'izay hoe tiany rana izay amin'ity resaka hoe ny rafitra ohatran'izao foanana ny rafitra ohatran'izao tazomina ny rafitra ohatran'izao tokony ho atsaraina ilana n'izay tiany rana izay hoe rafitra eto amin'ny firenena io ny resan'le namana ty ohatra ny resaka hoe paky bianco sy ny ohatran'ireny manahoana ny hevitra ao mahakasika an'izay hoe ilana reny ve ilana n'le teny rana ihany koa anatin'izay ie manontany an'izay na olona saina fa ny teny rana zany a misy azo miseho amin'ny fotoana rehetra zany izy io fa eo an'le fampiarana eo zany tsika no mijery hoe azo ampiarina eo ny hoe ve le teny rana sa mbola misy dingana tsy maintsy arahana vao ho tonga any amin'le izy zany hoe androany ianao zany mangataka akondro de tsy hoe eo ny hoe akory de tonga ny akondro fa mety mbola atao masaka aloha ny akondro ahotrika aloha mety mbola any an-tanimboly ary io akondro mbola tadiavina zay zavatra ohatr'izay ataoko hoe apetraka ny zareo misy ny rafitra ambaratongany misy ny any ambony misy ny ACC reo angambany hoe inona ny zavatra tokony afaka mandeha androany de androany inona ny zavatra tokony mbola omanina avoaka rapitra zay angambany no fahitako le hoe teny rana te amalykely ny madama teo le hoe nyresaka makasika morondava any morondava nanontany ianao teo namana onona sany tonga ny anaty vilaninao ve le izy le fandrosoana eo ny tiako idirana kely ny amiko zany ny fandrosoana de miainga avy amin'ny isam-batany olona miainga avy eo amin'ny tokantrano nandroso ve ny tokantranonao aloha raisitsika ohatra io rano mandeha io rano mandeha ve tapahany any ambony ny nazy any ambony alaindoha rano io zany mandeha tsara ny rano mandeha tsara ny fambolena de ianao aty ambany zay tsy mitanty rano ve falifaly mahita anazy hoe velona ny fambolena velona ny zao ny anazy io ny resaka satria mandeha ny trano mandeha ny zao mba fantatrareo ohatrinona nanaovany an'le trano de naharitra firotaona le trano zay zavatra zay mila jerena aloha fa tsy hoe misy trano be mitsangana eo volanao angeny nanaovany io volam-bahoaka zay zavatra zay raha mandroso tokoa ny tokantranonao milaza ianao madama fa eto moa zany tsy hoe ianao rery no tiako resana fa misy olona manana faneho-kevitra mitovy aminao ihany koa hoe raha tsy miasa ianao tsy mihinana marina de marina iny fa ny fanjakana ihany koa de nanatao hanamora an'izay asa zay satria nandray misy lasa tsy anasa vokatry le atao le fanjakana tsy anasa ary ny asa ndraindray koa mafy tsy arakaraka ny asa ny vola raisiny zay zavatra zay